Alléluia, alléluia, alléluia. Nanto na de mataririan.
Fao isika iaona indray. Za miteny hoe iaona indray. Ny hira hoe miaona indray. Fa ho avy. Engany eka iaona any an-danitra isika. Aleloia, aleloia. Engany. Ary tena ny iray tokoa no ampiditra antsika. Rehefa manalo amin'ny tompo mbola faly miaraba anareo tsiraray avy eran-tany izay menada anio sabata faraika amby roapolo ny volana desambra 2024. Isaorantsika ny tompo lehibe ny ambolana mindrany fo amintsika ahafahantsika mivavaka eto toy izao. Ry havana, mandeha ny andro sy ny volana ary fifarana sady ny taona. Hitantsika tsara izany, hifarana sady ny taona. Tamin'ny fotoam-bavaka en direct tamin'ny alakamisy alina dia ny teny ny fanahy masina. Nareo efa nahare izay nanatrika tamin'ny fotoana io fa mbola amerina hiteny momba an'izay ihany aho rehefa tonga ny fotoana. Ry havana, tena tiantsika Jesosy ary miantso antsika izy satria efa kesa dia ho avy ny tompo. Kesa dia ho avy ny tompo ary antsony isika hiverina ho ao ambalany. Tiantsika izy, maminy isika ary araka ny rahateo hoe ao lanitra tsara tokoa izay fonenana mandrakizay. Tena fonenantsika marina ve? Tena ho fonenantsika marina ve ny lanitra? Ry havana, ny fampibebahana nomeny fanahy masina anio dia manambara ny amin'ny hoe hoy izy miantso ato tamin'izy zahako hanomana an'izao hoe hoy izy hoe ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Amen. Zay naveriny indroa, naveriny indroa. Teneniny aloha zay dia navezako mbola hoe hitady teny dia naveriny fandroany. Zafady, naveriny fandroany ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Izay zany no nampahalalany antsika anio, ampahalalany antsika anio zany zay na tonga le hira teo hoe ao lanitra tsara tokoa. Tiantsika mihira an'io hira io, iny hira iny raha ohatra ka hainao, dia tena tsapanao marina ve le hoe ho tafiditra ao sa tsy tafiditra any an-danitra. Aokantsika metraka fanontaniana antsika tsiraray avy. Ny teny nomeny fanahy masina anio ampibebahana antsika tsiraray avy araka ny ambaranay eto dia izay aloha izay mizara, izay vao ho anareo izay manatrika. Dia ny teny izay nomeny tompo ampibebahana antsika zany dia ambaran tsara hoe ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Ny masina ihany. Tena masina ve isika? Isika tsiraray avy isam-batan'olona io. Izay no teny hoentsika amin'ny fampibebahana izao. Dia aorianan'io Zokerika nitondra ny teny fampaherezana ary koa ampibebaka anao izy raha ohatra vonona ianao handray Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Iantso izany, ny fanahy masina no ampiantso anao zany. Iantso zany fanahy masina raha ohatra vonona ianao hanaraka an Jesosy, tena nolotra ny tenanao an Jesosy. Tsisy intsony ny fotoana tompo, tsisy intsony ny fotoana. Tena tiantsika ny tompo. Alohan'ny andresika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika hidera an'Andriamanitra hisaotra azy amin'izao fotoana nomeny antsika zao satria raha tsy izy dia tsy afaka isika mivavaka toy izao. Dia aorian'izay hovakintsika ny verset izay nomeny tompo zany dia aorian'ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny verset izay nomeny tompo dia hibebaka isika. Dia aorian'izay eo amin'ny fandroana devoly dia fangatahana ny fanahy masina dia omeko Zokerika ny toyany aorian'izay rehetra izay. Vavaka aloha isika dia oka mihitsy ianao koa hananatra an Jesosy hiantso ny tompo hanatrika anao amin'ny toerana izay misy anao. Vavaka isika tompo. Jesosy malala ho midera mankalaza anao izay. Manaja anao Jesosy. Zinona tokoa noho izay Jesosy. Mangataka aminao tompo. Mangataka aminao oka ianao hanatrika izao fotoana izao Jesosy. Izay fotoana iarahanay eto Jesosy, iarahanay eran-tany tompo. Isaky ny sabata Jesosy. Isaky ny sabata tompo. Raha mbola omenao fotoana izay. Tompo malala ho midera mankalaza anao. Manaja anao, manome voninahitra anao. Jesosy malala ho mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fanahy masinao. Oka ianao fanahy masina no hitarika anay eto. Oka ianao ampibebaka anay, anamboatra anay, anavao anay. Ka ny nofo rehetra dia angina amin'ny anarana Jesosy Nazareta. Ary ny asany maizina izay mitady handravana isan'Andriamanitra, ny tafoka rehetra ao anatin'ny écran izay olona mitsofoka anatin'ny écran ato, anatin'ny telefônina ka misy ny herin'ny maizina dia
tonga de fatorana amin'ny rano Jesosy efa Nazareta izany ary hoverana andavaky ny hely tsy manan-kely tsy manam-pahefana ny tapoka rehetra izay manafika amin'izao asan'Andriamanitra amin'izao resy fotoana izao fa ny rano Jesosy andoro amin'ny rano Jesosy ary le vonona amin'ny rano Jesosy hoverana andavaky ny hely ny asa matin'ny Satana rehetra paralysena amin'ny rano Jesosy tsy ambinina fe faresy ary fatorana amin'ny rano Jesosy de heverana andavaky ny hely ny asa matin'ny Satana ny tafoka rehetra amin'ny écran ny asan'Andriamanitra amin'izao en direct izao de tsy ambinina izany fa ny rano Jesosy ndravarava ny asa matin'ny Satana rehetra tsy ambiny anareo amina rano Jesosy efa Nazareta ka misaotra anao tompo okanao andevina n'izany ka miverana andavaky ny helo izany ka okanao Jesosy io no hiasa eto okanao tompo no ampifoa ny olonao tsiraray avy Jesosy na oviana Jesosy io no haino ny zanakao tsiraray avy izao fotoam-bavaka izao ka mitongava Jesosy io menoa anay Jesosy io aoka ny fanahy masinao no eto sotra fanahy masina fa eto ianao eto anao fanahy masina tonga ianao fanahy masina hatranay mpiandro fa teto fa zao anao de manatrika eto amin'izao fotoana izao ka misaotra fanahy masina alleluia 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 amen 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 alleluia gloire à Dieu alleluia saotra Jesosy isika ny teny zany zay nomeny fanahy masina antsika anio ampebahana antsika de araka le teniny teo hoe ny fanahy masina hoe ny masina ihany no tafiditra any an-danitra iny ao amin'ny Hebreo iny ten'Andriamanitra iny Hebreo 12:10 de misy verset vitsy tena vitsy amperahany amin'io zany ahafahantsika zany hibebaka tsara rehefa avy eo ovakintsika le Hebreo 12:10 hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary koa fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo amen ry havana tena mazava eto zany ten'Andriamanitra manambara hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra zay aloha io aloha zany voalohany indrindra mila zany isika isam-batan'olona miezaka mitady hihavana zany amin'ny olona rehetra zay anankiray aloha zany zany hoe mila manam-pitiavana zany isika aloha mila manam-pitiavana isika voatanteraka an'io le fitiavana de avy amin'ny Jesosy mila tsika tena hoe miezaka mitady fihavanana amin'olona rehetra nefa ny raha le olona no tsy mety mihavana amintsika de tsy maninona izany fa tsy terena izany le olona tsy terena fa miezaka isika de rehefa tsy mety le olona dia apetraka antsika tsy moramora tsy tezitra aminy tsy mankala azy fa apetraka fotsiny le olona dia ny toyany hoe ten'Andriamanitra hoe ary koa fahamasinana tanareo roa zany reo le teo aloha de hoe miezaka zany mila miezaka zany isika mitady fihavanana amin'ny olona rehetra dia eo am'izay hoe ary koa zany hoe plus zany ary koa fahamasinana ry havana zay le izy fahamasinana mila tsika masina ahoana moa zany hoe masina zany tonga de fatatsika tsy mila zavaina koa hoe fahamasinana fatatsika raha vao miteny ratsy isika tonga de fatatsika hoe tsy masina zany raha vao manompa olona tonga de hoe fatatsika hoe tsy masina zany raha vao manao loto rehetra tsika tonga de fatatsika hoe tsy masina izany na inona io na mangalam-pinana ary de efa tsy fahamasinana izany satria tsy hitan'ny olona fa raha manandrana sakafo ianao hitan'ny olona dia tsy maninona zavatra kely fotsiny zany dia efa tsy mampamasina antsika raha mahavely antsika any amin'ny elo hitantsika ny teny tompo avy eo lehibebahantsika tena hoe mila tsika tena hoe miezaka mitady fihavanana amin'olona rehetra de koa zany hoe ary koa zany fahamasinana mila tsika tena hoe masina satria Andriamanitra de masina izy any amin'ny Leviticus 7:10 manambara an'izany safady kely ho jereko fa sao de diso ka tsy mety Leviticus 7:10 andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ovakiko ny teny amin'ny anaran'izy Jesosy tompo ary ny tompo ny teny tamin'ny Mosesy hoe mitenena amin'ny fiangonana manontolo de ny zanak'Israely hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao tompo Andriamanitrareo amen hitanareo zany ny tompo zany tena mibaiko mihitsy antsika tena baiko io zany baiko Andriamanitra rehefa miteny ry havana de tsy azontsika atao hoe Jesosy
Tsy elova hoe ohatr'izao, tsy. Rehefa miteny Andriamanitra, rehefa miteny ny tompo aminay zany de tena hoe tsy azontsika atao mihitsiny hoe mandany iny. Tonga de mankatoa zay avoakany Andriamanitra eo, zavatra ambaran'ny tompo eo. Ary na ny feony izy miteny rehefa mampatahotra. Tsy zaka zany amin'ny manofo antsika raha ohatsika ka tena hoe tsy miorina tsara. Satria tena hoe feo mahery mihitsy ny feon'Andriamanitra rehefa miteny ny tompo. Tsy zakany nofon'olombelona izany. Eto Andriamanitra de mandidy ny fiangonana manontolo. Io tamin'ny andron'ny zanak'Israely fa isika zany zao de didin'Andriamanitra koa satria araky ny ten'Andriamanitra tsy tonga Jesosy andrava ny lalàna fa anatanteraka ny lalàna. Zay mahatonga an'ireo baiboly hoe tsy misaraka reo. Fa Jesosy ihany Andriamanitra. Ary izy ihany no mibaiko antsika hoe aoka ho masina nareo satria masina ao tompo Andriamanitra reo. Raha Andriamanitra de tokony ho masina koa ianao. Amiko Andriamanitra koa. Ary manao fiainana fahamasinana eo anatrin'Andriamanitra. Mila tsy maintsy sanatrika mirehare sanatria fa ny baikon'Andriamanitra no arahana. Tsy maintsy mila masim-piainana isika eo anatrin'Andriamanitra, masina anatiny sy ivelany. Zay tsika vao tafiditra ny lanitra satria mazava tsara ny ten'Andriamanitra amitoyany hoe amin'ny Hébreu 12:14 hoe fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Aleloia, aleloia, amen. Amen. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Ry havana tsy azontsika lamilama ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy masina de tsy masina. Rehefa masina de masina. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Raha ohatra tsika ka tsy masina dia tsy miaino ny mpanota ny tompo. Satria rehefa tsy masina de mpanota zany. Ao amin'ny bokin'ny Jaona momba n'iny verset iny, Jaona 7:1-3. Jaona 7:1-3 de hoy ny ten'Andriamanitra, ovakiko amin'ny anarany hoe fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny. Amen, zay le izy. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Oka zay tompoko ny fahotana. Fa very anao any amin'ny elo. Tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra. Fantatsika izany. Fantatsika izany. Ny ady-lahy, ny fifosana, ny fankalana, ny tsy fitiavana, fijangajangana, favetavetana, ny osaram-panahy, ny mpandainga, ny lainga, ny tia lainga, any amin'ny afo be avokoa izany. Afo be avokoa izany. Mila ho masina isika tompo. Mila masina isika tompo. Tsisy lalàna hafa idirantsika any an-danitra tahaka an'ilay hira teo, le ao lanitra tsara tokoa. Na iraintsika isan'andro ara iny, nefa fiainantsika tsy masina de tsy tafiditra ny lanitra isika. Aleloia. Tsara ny tompo. Eto ten'Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra. Fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony, zany hoe mivavaka aminy aloha de manao ny sitrapony, mankatoa azy izany. Fa tsy mankatoa ny tenantsika, fa mankatoa an'Andriamanitra. Zay ihany no henoin'Andriamanitra, zay ihany. Verset farany no raisitsika dia amin'ny Apokalipsy. De ibebaka isika satria zany mazava tsara ny ten'Andriamanitra hoe tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra. Tsy mihaino ny mpanota izy, fa mila antsika masina. Ka verset farany, io lanitra io de tena masina io lanitra io, masina io lanitra io, ary tena hoe tsy azontsika idirana fotsiny ohatr'izao. Tsy azo. Rombahana fanjakan'ny lanitra. Raha te hiditra isika tena tsy maintsy miezaka isika mba ho masina, mba ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra. Ny tenin'Andriamanitra raisitsika farany verset anankiroa no raisitsika farany dia amin'ny Apokalipsy 1:20. 1:20, 2:20-7:20. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Io teny io de manambara ny Jerosalema vaovao. Ny lanitra zany, zava-tsoa zay ho mantompo antsika. Io le hidina avy any an-danitra. Io Jerosalema vaovao io. Ho hitanao ny fahatsarany. Tsara i Jerosalema vaovao io ary tsy tafiditra ao ny tsy masina. Tsy tafiditra ao ny tsy masina. Zay nanomana ny teny de tonga de efa niteny koa ny fanahy masina.
teny ny fanahy masina hoe ny tsy masina dia tsy ho tafiditra ao. Tonga de nambarany, tonga de nambarany de iny tadiaviko le verset de ato amin'ny Apocalypsie 21 27. Io le izy fa raisitsika kely eo ambony am'izay hainonao raha ohatra tsisy baiboly any aminao fa tsara mana baiboly mihitsy tompoko satria io no sabatra antsika miady, tsara mana baiboly, baiboly an-tanana. Fa ny telefônina iny mety ho maty ndraindray ny telefônina ary mety hiova ihany koa na telefônina satria efa be dia be ny fandrika ataon'ny satana fa tsara ny baiboly taratasy. Fa mila antsika tsara manana zay mihitsy Apocalypsie faraika amby roapolo, toko faraika amby roapolo, andihy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Io zany le hoe Jerosalema vaovao araka ny teneniko teo Tsy nahita tempoly teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsitoa sy ny zanak'ondry no tempoliny. Ary ny tanàna dia tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy. Fa ny voninahitran'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany. Ary ny mpanjakany tany dia samy mitondra ny voninahiny ho ao anatiny. Ary ny vavahadiny dia tsy arindrina akory amin'ny andro, fa tsy mba hisy alina ao. Ary ny voninahitra sy ny haja ny firenena maro dia hoentina ao anatiny. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Amen. Hitanareo izany? Tsy ho tafiditra ao mihitsy izay tsy masina. Ry havana, mila isika masina. Tsisy lalana hafa, tsisy lalana hafa, tsisy sekret hafa. Fa fahamasinana anatiny sy ivelany. Fahamasinana anatiny sy ivelany. Betsaka ny fampianarana teto, témoignage teto koa manambara zany. Afaka mijery video maro ianao. Tsy maintsy fahamasinana anatiny sy ivelany. Zay tsika vao tafiditra any an-danitra. Zay tsika vao tafiditra any an-danitra. Tsisy afa-tsy zay. Ary koa fantatsika tsara fa ho tsaraina isika. Ho tsaraina isika. Apocalypsie 20 eo ambadika eo ihany Apocalypsie toko faharoapolo andiny faraika ambiny folo ka hatramin'ny faharoa ambiny folo. Apocalypsie toko faharoapolo andiny faraika ambiny folo ka hatramin'ny faharoa ambiny folo. Hoy ny ten'Andriamanitra vakiko amin'ny anarany. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely. Nijoro teo aloha seza fiandrianana. Nisy boky maromaro novelarina. Ary nisy boky iray hafa novelarina. Dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky. Araka ny asany. Amen. Tanareo izany ajanoko hatreo fotsiny. Na lehibe na kely tompoko dia ho tsaran'Andriamanitra. Ho tsaran'Andriamanitra. Misy anie ankizy any amin'ny elo. Misy ankizy efa very any amin'ny elo. No efa amin'ny dessin animé. Ry havana, raha vao mahatsiaro saina mahatsapa hoe tsara sy ny ratsy ny ankizy dia efa very raha ohatra ka manota. Mila isika tompoko mitandrina mafy. Mila isika tena masina tanteraka ao amin'ny tompo izay isika vao tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka isika hiditra any an-danitra raha tsy masina, raha tsy masina. Mila isika mijoro tsara. Eto fanamasina nitarika amin'ny verset anankiray vakitsika farany dia andoharika hibebaka sika. Tesalonianina voalohany toko 5. Io manambara an'le hoe mila masina avokoa zany momba antsika manontolo satria mahatsapa hoe ny fanatona mahatsapa hoe misy miteny aiza raha manamarina an'izany. Tesalonianina voalohany toko 5 andiny 7 amby roapolo. Ary anitsika dia andohalika hibebaka. Hoy teny tompo vakiko amin'ny anarany. Aleo raisitsika hatreo andiny faharoa amby roapolo. Fadio ny fanao ratsy rehetra. Andriamanitry ny fiadanana anie
anamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zay le izy. Isika zany isam-batan'olona de tokony mifady amin'ny ratsy rehetra zany. Fadio ny fanao ratsy rehetra, ny ratsy rehetra. Tena hoe totalina mihitsy rehetrarehetra mihitsy. Fadiana mihitsy ny ratsy rehetra, fadiana mihitsy ny ratsy rehetra. Ratsy rehetra rehetra. Dia eo zany Andriamanitry fiadanana. Izy Andriamanitry fiadanana. Anamasina. Izy anamasina antsika am'zay. Anamasina anareo manontolo. Zany hoe tena antsika manontolo zany, momba antsika manontolo. Inona moa le manontolo? Mba ho voatahiry zany inona no voatahirin'Andriamanitra am'zay? Inona no tahirizin'Andriamanitra am'zay? Eto de hoe ny ten'Andriamanitra hoe ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo. Zay aloha zany voalohany, fanahintsika. Io le fanahintsika io. Voatahiry zany fanahintsika. Hitanareo fa tsy nijanona hatreo ny ten'Andriamanitra. Satria be dia be aloha miteny fa vavaka fotsiny de zay. Fanahy voateny eto aloha. De eo am'zay miteny koa ten'Andriamanitra hoe sy ny ainareo, ny aintsika zany. Tsika miaina io aintsika. Voatahirin'Andriamanitra koa zany io. Ilain'Andriamanitra zany io tena hoe adio koa ny aintsika zany. Dia ny fahatelo farany ary ny tenanareo, ny tenantsika. Ahoana moa tsika miteny hoe ho masina nefa antsika mbola manao fitafiana tsy mendrika anatran'Andriamanitra? Tsy voatahiry zany isika. Mila tena masina tanteraka mihitsika satria ny Tompo anamasina antsika zany ny Tompo. Dia voatahiry zany ireo telo ireo. Ny fanahintsika, ny aintsika ary koa ny tenantsika. Madio anatiny sy ivelany. Fitafiana io. Ary fanahintsika, ny aintsika koa. De ny tenantsika. Zay ny ao amin'ny Tompo. De hoy ten'Andriamanitra ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompo. Tena hoe ho voatahirin'Andriamanitra zany tsika, ho voatehiriziny tena tehiriziny mba tsy hanatsiny isika amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompo. Zay le izy. Ahafahantsika ho any an-danitra araka ny hira teo. Zay vao tanteraka amintsika iny hira iny. Mbola tsy tonga any tsika zao. Mbola miezaka tsika zao ety ambony tany mba ho tonga any. Ry havana andohalika hibebaka isika. Eto amin'ny Tompo ny tenanao. Eto amin'ny Tompo ny tenanao. Mibeba. Raha afaka miteny mafy ianao tokatranao de mitenena mafy. Fa ny Tompo iainao anao raha tena mibebaka marina amin'ny fo torotoro sy fanamangorakoraka ianao. Entsika tsara ny ten'Andriamanitra teo fa tsy mihany mpanota Andriamanitra. Mila tsika manatona azy tena ho feno fahamasinana. Mila tsika ho masina. Ary araka ny teny fanahy masina alohan'ny fotoana de ny teny izy hoe zay tsy manam-pahamasina tsy ahitany Tompo. Tsy maintsy manana fahamasinana isika. Ary ozy mihitsy hoe ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Zay ny teny fanahy masina. Ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Ry havana, mila tsika ny Tompo mba ho masina isika. Ndao tsika andohalika hibebaka andrian Jesosy dia roainy devoly ao aminao avy eo. Ampianarin'ny Tompo ianao, fanahy masina ampianatra anao. Roay aza matahotra amin'ny fahavalo. Roay hoeninao zay devoly tokony roahana. De roay zay devoly ao aminao mitenena mafy. Atsanga mihitsy ny tanana autorité. Fa aza fotsiny hoe mijoro ohatr'izao de ohatra hoe roahana ohatr'izao fa tena ampiasao ny tanana satria tanantsika no sabatra. De hiasa ny fanahy masina, hiasa ny anjely rehefa tena hanao ny asan'ny Tompo isika. Andohalika isika Tompo hibebaka atrehan Jesosy. Hibebaka isika tsy mendrika akory isika atrehan'Andriamanitra. Bebaka isika. Jesosy Tompo. Indreto izay Jesosy mandohalika Jesosy ao anatrehany seza fiandriananao. Misaotra tompony amin'ny teny fampibebahana tsara be teo Jesosy. Satria ambaranao ampitandreminao izay fa izay tsy manam-pahamasina de tsy hitanao. Ary ny tenao fanahy masina. Fa ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Ka indreto izay mibebaka Jesosy. Mibebaka izay Tompo mamelany elokay. Satria tsy masina izay. Maloto izay. Vao mifo izay de efa betsaka zavatra anatin'ny sainay. Diovy ny sainay Tompo. Amboary izay. Avaozy izay Jesosy. Mibebaka aminao a Jesosy. Ny amin'ny fisainako rehetra. Diovy amin'ny ranao ny fisainako.
Sasao amin'ny ranao aho tompo, mba hadio eo anatrehanao, mba ho mendrika eo anatrehanao. Ho any amin'iza moa aho Jesosy raha tsy ho any aminao? Tompo malala ho okanao hiaino ny zanakao tsiraray avy, zay mibebaka Jesosy io, am'izao ora sy fotoana izao. Oky anao hiaino ny zanakao tsiraray avy Jesosy, aoko tafakatra eo tongotrao ny fibebahany tsiraray avy. Tompo malala ho, aza mandao anay, satria te ho any an-danitra izay. Ka rehefa miran'iny zay tompo malala ho de tena ho anao tokoa ary tena ho tonga any an-danitra tokoa Jesosy rehefa tonga ny fotoana. Jesosy io, mba tsy ho lany ringana aty izahay. Tompo malala ho, mifona aminao any amin'ny fijeriko. Diovy ny masoko Jesosy, sasao amin'ny ranao ny masoko, mba hadio mandrakariva. Diovy ny masoko tompo. Alao amiko Jesosy ny fijery mivilana. Alao amiko Jesosy ny fijery mitsaratsara. Diovy ny masoko Jesosy io. Tompo malala ho. Alao amiko ny fijerevana zava-poana Jesosy io. Tompo malala ho, diovy ny masoko. Mba hitsy hijery ny lanitra Jesosy. Hijery ny lanitra Jesosy. Tompo, ianao mpamindra fo, ianao reriany Jesosy. Sasao amin'ny ranao ny masoko. Sasao amin'ny ranao ny masoko Jesosy. Diovy amin'ny ranao koa Jesosy eo ny sofoko. Zay norenesy ny sofoko tompo tsy araka ny sitraponao. Diovy amin'ny ranao. Sasao ny sofoko Jesosy. Sasao ny sofoko amin'ny ranao Jesosy. Avaozy aho Jesosy. Avaozy zay Jesosy malala ho. Mitondra ny tenanay eo anatrehanao. Oky anao hiaino ny vavaky ny tsiraray avy. Ny fitalaon'ny tsiraray avy Jesosy io. Diovy Jesosy ny vavako. Diovy ny vavako tompo, mba tsy teniteny foana, mba tsy teny fitaka. Diovy ny vavako tompo. Sasao amin'ny ranao ny vavako. Sasao amin'ny ranao ny lelako Jesosy io. Mila anao aho Jesosy. Mila anao aho Jesosy hanadio ahy amin'ny ranao soa. Diovy amin'ny ranao soa tompo, satria tompo ny vavanay. Io no hitsaranao anay Jesosy io. Zay teny avoaka ny vavanay tompo malala ho. Eny tompo, ho hita miariary eo anatrehanao avokoa. Tsisy miafina na de kely ara Jesosy io. Ka mifona aminao a Jesosy io. Ny amin'ny teny diso, ny amin'ny teny tsy mendrika, ny amin'ny teny foana, ny amin'ny fitantarana zavatra be loatra. Tompo, mifona aminao aho Jesosy io. Sasao Jesosy ny vavako amin'ny ranao. Asio fiambenana ny varavaran'ny molotro Jesosy io, mba ho mendrika eo anatrehanao. Tompo, diovy amin'ny ranao Jesosy io, ny tanako, ny tongotro. Tompo, zay nandehanany ny tongotro, ka nisy any favalo. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny tongotro. Aoka tompo anao nisy ny afo Jesosy, ny afonao Jesosy andoro. Zay rehetra petapetaka tamin'ny tongotro, zay rehetra petapetaka tamin'ny tanako, zay noraisiko ka nisy afavaly de dorako amin'ny ranao zany Jesosy io. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny tanako. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny tanako. Tompo malala ho, ny tenako manontolo, ny taovako Jesosy io. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao Jesosy io. Oky anao hanadio ahy amin'ny ranao. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy hanadio ny taovako manontolo. Hanadio ny tenako Jesosy io. Ny loharanoko aretina rehetra de dorako amin'ny ranao. Loharanoko de dorako amin'ny ranao Jesosy io. Oka ny ranao andevina. Zay rehetra tadiforona tompo de dorako amin'ny ranao. Ranao Jesosy no sotroko. Ranao no sotroko Jesosy io. Ranao Jesosy no sotroko Jesosy io. Oky anao andoro amin'ny ranao loharanoko aretina rehetra Jesosy malala ho. Tompo malala ho, mivavaka koa tompo amin'ny ankohonako. Eteo amin'ny tompo ny ankohonanao raha misy ankohonana ianao. Raha tsisy ankohonana ianao de eteo amin'ny tompo ny havanao, ny namanao zay olona tsapanao hoentina mbavaka. Ny tompo ametraka izany ao anatin'ny sainao am'izao ora sy fotoana izao, anatin'ny fanahinao. Ny tompo ametraka zany aminao am'izao ora sy fotoana izao anaran'i Jesosy Nazareta. Tompo malala ho, entiko anatrehanao Jesosy ny ankohonako isam-batan'olona. Oky anao tompo anasitrana ny tsy salama Jesosy io. Ianao no dokotera, ianao no mpanasitrana Jesosy io. Ianao masitrana tanteraka Jesosy malala ho. Oky anao tompo andoro ny loharanoko rehetra anatin'ny ankohonako tsiraray avy Jesosy io. Oky anao amelan'izy ireo koa tompo malala ho. Diovy amin'ny ranao Jesosy io. Amboary, amboary Jesosy io. Trinon'Andriamanitra lehibe indrindra sy masina indrindra. Ary tsisy toanao. Jesosy malala ho.
Entiko aminao koa tompony zanakao tsiraray averan-tany Jesosy io, zay mila anao Jesosy io. Oka anao Tompo hanatsitrana ny tsy salama, oka anao Tompo hanafaka zay mitady fanafana Jesosy malala o. Oka anao hiditra an-tsehatra Jesosy malala o. Mamindra fo am'zay mibebaka aminao Tompo amy zanakao eran-tany Jesosy io. Diovy amy ranao Jesosy io, diovy amin'ny ranao Jesosy io. No Andriamanitra lehibe indrindra, Andriamanitra tsara indrindra, ka mankasitraka fenanao Jesosy malala o. Enao Tompo no efa niteny taminay, efa niteny anao Tompo hoe roay ny devoly andositranareo izy. Ka hitsangana zay Jesosy malala o, handray ny fahefana avy aminao. Satria anao no tompon'ny hery sy ny fahefana Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy Tompo avy a Nazareta no hitsangananay, ka androany ny asa maty Satana rehetra, ka mandidy anao zay devolom-be Jeboba. Torana amy rano Jesosy, torana amy rano Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana anay, miala aminao Nazareta, torana amy rano Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amy tokantranoko, miala amy asan'Andriamanitra. Torako amy rano Jesosy, miala nareo ny asa maty Satana rehetra, efa resy nareo, rano Jesosy mandravarava nareo, entitra nareo, davaky ny elo ny plasinareo, didiko amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, rano Jesosy davaky ny elo ny asa maty Satana rehetra, ny asa maty Satana ninninona zany ny plan rehetra, zay miafakafona rehetra, ny tetika rehetra, ny fivoriana ratsy Satana rehetra zay mitady handravana san'Andriamanitra, de didiko amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo Satana, davaky ny elo ny plasinareo, tsy ambinonareo, ny devolo ny fankalana rehetra, zay manafika anay amin'ny asan'Andriamanitra na avaiza na avaiza izany, de didiko amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy Jesosy, le voloko amy rano Jesosy, le voloko amy rano Jesosy, tsy ambinonareo, miala nareo ny devolo Lucifera, didiko amy rano Jesosy, torana amy rano Jesosy, miala, potehana amy rano Jesosy, potehana amy Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amy tokantranoko, miala aminay, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torako amy rano Jesosy, miala devolo Lucifera, tsy ambinona, fefaresy, tsisy plasy anao ntsony amin'ny fiainanay fa torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, tena davaky ny ela anao Lucifera, miala ianao, davaky ny ela ny plasinao, miala tsy ambina anao, miala devolo zazavavin-drano, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, rano Jesosy, davaky ny ela devolo zazavavin-drano, miala nareo, ny plan rehetra, torako amy rano Jesosy, tsy ambinona, fefarava, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, feu, 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 miala amy tokantrano, miala nareo zay asa maty Satana, devolon Jezebely zay tafiditra tato tokantranoko tato, miala nareo na amin'ny produit zany, na amin'iny zany na zavatra voankazo zany, de torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amy tenako, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, miala ambony ka hatrany ambany, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana tokantrano, tsisy plasy anao Jezebela fa torako amy rano Jesosy, miala anao, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy Jesosy, miala, torako amy Jesosy, eraky ny efitra rehetra zany de torako amy rano Jesosy, tsy ambinona, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay fefa resy, rano Jesosy mandravarava, feu, 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 mandravarava ny produit rehetra, ny loto rehetra, na inona zany na fitafiana mbola miafakafona de torana amy rano Jesosy, torana amy rano Jesosy, tsy ambinona fefa resy, torana amy rano Jesosy, davaky ny elo ny plasinao Jezebela, torana amy rano Jesosy, tsy ambinona, potehana amy rano Jesosy, devolo mpitondra aretina rehetra, miala amin'ny ankonako, miala amy tenako, le volona amy rano Jesosy rehetra mandringana, potehana amy rano Jesosy, potehana amy rano Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amy tenako, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, torako amy rano Jesosy, andavaky ny elo ny plasy rehetra mandringana, tsy ambinona fefa resy, torana amy rano Jesosy, torana amy rano Jesosy, efa resy nareo, miala nareo devoly fahafatesana, miala tsy ambinona, miala amin'ny ankonako, miala amy tokantrano, miala amy asan'Andriamanitra, potehana amy rano Jesosy, potehana amy rano Jesosy, potehana amy rano Jesosy, potehana amy rano Jesosy, miala devoly fahafatesana, torana amy rano Jesosy, torana amy rano Jesosy, torana amy rano Jesosy, miala nareo, potehana amy rano Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, feu de cet esprit, feu de cet esprit, feu de cet esprit, miala davaky ny elo ny plasinareo, miala nareo, miala ny devolon'ny accident, torana amy rano Jesosy, torana amy rano Jesosy, torana amy rano Jesosy, torana amy rano Jesosy, torana tsy ambinona nareo, fefa resy nareo, davaky ny elo ny plasinareo, devolon'ny accident, torana amy rano Jesosy, miala aminay, miala aminay, tsy ambinona nareo, miala devolon'ny tsy fankatiavana rehetra, devoly mpandrava rehetra, devoly mpanafika rehetra, amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra de potehina amy rano Jesosy, potehina amy rano Jesosy, potehina amy rano Jesosy, tsy ambinona nareo, potehina amy rano Jesosy, devolon'ny orona, devolon'ny teny ratsy, potehina amy rano Jesosy, potehina amy rano Jesosy, tsy ambinona, ny asa maty Satana de manafika rehetra, tsy ambinona fa resy, torana amy rano Jesosy, devolon'ny dragona, potehina amy rano Jesosy, potehina amy rano Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, efa resy nareo, torana amy rano Jesosy, torana amy rano Jesosy, miala nareo, devolon'ny mena ananahela,
torako amin'irano Jesosy, torako amin'irano Jesosy, torako amin'irano Jesosy, torako amin'irano Jesosy, torako amin'irano Jesosy. Feu, 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 feu. Tsy manan-kely tsy mahafaray efa raisinareo, tsy manan-kely tsy efa raisinareo davaka fahasalamana anareo ndraiky rano tsy mandravarava, rano tsy mandravarava tsy ambinareo, rano tsy Nazareta, fa raisinareo rano tsy Nazareta. Saotra anao Jesosy malala. Saotra anao Jesosy malala, saotra Tompo. Rakofy amin'ny ranao zay. Rakofy amin'ny ranao Jesosy. Rakofy amin'ny ranao ny ankoranay tsirairay avy. Rakofy amin'ny ranao zao asanao izao. Rakofy amin'ny ranao ny écran. Rakofy amin'ny ranao zay Jesosy teo. Rakofy amin'ny ranao zay tompo lalao koa andrakotra anay amin'ny rano soa. Ny asanao, ny asanao Jesosy, ny tenanay tsirairay avy. Zanako eran-tany rakofy amin'ny ranao, rakofy amin'ny ranao, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, moka andrakotra anay. Ka misaotra Jesosy eo. Andohako isika gataka ny fanahy masina, gataka ny fanahy masina iray. Saotranao zay Jesosy io. Satria anao ilay mpandresy no nampandresy anay Jesosy. Nao no niasa Jesosy, nanome ny afinao, nafany nandory ny fahavalo rehetra. Eny Jesosy misaotra anao izay, fa afaka izay Tompo, ary ny manda afinao no aoka manodidina anay tsirairay avy. Jesosy malala o, ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao rery ihany. Fanahy masina o, mangataka ny fahafinoana avy aminao izay. Oka ianao ameno anay tsirairay avy. Zay zanakao eran-tany, mangataka anao fanahy masina o, oka ianao hidina eto, oka ianao ameno anay tsirairay avy. Oka ianao ameno anay tsirairay avy fanahy masina o, fa mila anao fantatra izay. Mila anao fantatra izay. Mila ny fahafinoana avy aminao izay fanahy masina. Ho any amin'iza moa izay, raha tsy ho any aminao irery ihany. Ianao ilay Andriamanitra velona, ianao ilay masina, araka ny teninao teo. Ka mila anay masina ianao satria masina ianao. Ka ny voninahitra ho anao fanahy masina. Ny voninahitra ho anao. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay fanahy masina. Fenoy anao izay fanahy masina. Enoy anao eto, fa nivelan'ny alika, ny mpanahody ratsy rehetra. Eny tianao, zany verset zany omena ny olona tsirairay avy. Apocalypse 22:15. Apocalypse 22:15. Mampitandrina ny fanahy masina. Mampitandrina ny fanahy masina. Aoka ho vakinao ny teny. Aoka ho vakinao ny teny, fa mampitandrina ny fanahy masina. Fa ho maro no very. Mila mitandrina ianao. Mila mitandrina ianao. Zany hoe any ivelany, any amin'ny elo izany. Ho very any amin'ny elo. Raha tsy manam-pahamasina dia tsy hitan'ny Tompo. Ny olona tsirairay avy. Ka miova, miverena amin'ny Tompo dia mbola misy ny fotoana. Misaotra anao zay fanahy masina. Mihaja ho anao ny dera ho anao. Ho anao rery ihany izany. Hatramin'ny taloha indrindra sakitry mandrakizay doria misaotra fanahy masina. Aleluia, aleluia, aleluia. Eny, hoy ianao eto, sambatra ny olona izay manasa ny akanjony. Sambatra ny olona izay manasa ny akanjony. Mba hidirany avavahady ao an-tanàna. Mba hidirany avavahady ao an-tanàna. Araka ny hira izay nirainay teo. Eny, mila manasa ny akanjonao ianao. Mila manasa ny akanjonao anao dia ny fanahinao izany. Ny fanahinao izany. Mba ho tafiditra avavahady ao an-tanàna. Any an-danitra izany. Ilay Jerosalema vaovao. Ilay Jerosalema vaovao. Ka misaotra anao zay fanahy masina. Misaotra anao zay Tompo malala. Aleluia, aleluia. Amen. Amen. Aleluia, aleluia. Sotran'i Jesosy tsika. Voninahitra ho an'ny Tompo lehibe dia omeko an'i Zokerika ny fitenenana za tonga dia mametraka veloma aminareo tsirairay avy amin'ny anarana Jesosy Tompo. Amen. 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 Ny Mama Felicia tsika ny amin'ny tapany voalohany moa zany ny andraisantsika anazy fa fotoana iray manontolo any no meny Tompo antsika amin'izao mpiazakazahantsika ety an-tany ety izao. Miazakazaka tokoa tsika araka ny teny teo tsisy intsony ny fotoana fa miazakazaka tsika rehetra
mba ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ka zay no tanjona, zay no ezaka zany ataonay mianadahy na amin'ny fiaraha-mivavaka rehetra. Rehefa mihaino ianao zany amin'izao fiaraha-mivavaka ho avy Jesosy Kristy eto izao na mihaino mivantana na midifféré na fidina vavolombelona dia zay ihany no tenin'ny Tompo. Mba hitarika ny olona tsirairay avy hiditra mba ho tafiditra ao amin'ilay fanjakan'ny lanitra. Ka zay no mbola tian'ny Tompo ho zaraina ihany koa amin'ny tenin'Andriamanitra zany mbola mampaharitra anao zany ny amin'ny tenin'Andriamanitra efa tenin'ny Tompo sady izay omeny tamin'ny nanomana izao teny izao zany dia ny fanamasina koa miteny hoe izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Mila maharitra isika ankoatra ny fihazakazahana teo zany dia maharitra satria raha reraka an-dalana isika tafintohana ka mianjera tsy mitsangana dia tsy maharitra hatramin'ny farany dia very ilay famonjena. Misy ny efa fanoloran-tena zany manolo-tena ho an'ny Tompo, misy ny miteny sasany. Zany azo resahana sady eto hoe misy miady hevitra hoe ny famonjena rehefa nanolo-tena amin'ny Tompo indray mandeha ianao zany dia efa voavonjy dia tsy maninona intsony mahazo manao izay tianao atao. Fa mila mitandrina isika fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Na dia efa nanolo-tena ary isika na efa nandray an'ny Tompo ka tsy maharitra hatramin'ny farany dia ho very zany ilay famonjena fa misy fampianarana atao hoe fampianaram-diso zany miteny hoe rehefa nandray an'ny Tompo indray mandeha monja ianao dia ho tahiry ny famonjena fa zay no ihazakazahantsika. Dia mamerina ny fiarabana moa zany amintsika tsirairay avy ny tenako amin'izao fihaonana izao ingan'ny Tompo miaraka amintsika ka haritra ihany koa tsika ny amin'ny handraisantsika ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Alohan'izay dia hivavaka isika alohan'ny hizarantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraintsika efa omena sady zany mba homana antsika dia ao amin'ny Matio 7:20. Matio 7:20 vakitsika aloha zany ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:30 dia avy eo misy tenin'Andriamanitra hafa izay mbola ho zaraina. Hivavaka isika tompoko. Eny indray misaotra anao izahay eny amin'ny fotoana androany efa teto ianao araka ny teninao fa nanatrika anay teto dia namangy ianao. Ianao no nandroaka ny asan'ny Satana, ianao no nifono anay dia nanadio anay tamin'ny ranao soa. Misaotra ny amin'ny tenin'ny fanahy masina mampafantatra anay, mampahery anay ary izany koa mbola angatanay Tompo raha hifampizara izao teny izao aoka ianao hameno ny fonony tsirairay avy haharitra hatramin'ny farany izay hiaino handinika hankatoy ny teninao. Aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao ary aoka tsisy ho henonay koa afa-tsy ny feonao irery ihany ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Amen. Dia misaotra ny Tompontsika siantsika lohateny zany ny tenin'Andriamanitra androany mety misy azo atao be dia be moa ny lohateny fa ny lohateny izay afa-tsahivon'ny fanahy masina eto dia hoe tena misy ny fahavalo. Tena misy ny fahavalo. Io dia mahagaga fa araka ny teninay mianadahy matetika dia tsy mifampiresaka izay ny amin'ny teny izay zaraina rehefa misy fampibebahana na fizarana fampiresana zany fa izay mihaino fanahy masina satria mety hovany efa niomana ohatra nandritry ny herinandro fa hovany ilay izy alohan'ny fidirana amin'ny fotoana eto ka izay no tsy fampiresahanay zany fa dia izay omen'ny Tompo eo dia izay no ambara. Dia eto dia mahatsiaro mihitsy raha nanaraka ny fotoam-pivavahana isaka ny lakamisy sady mampirisika antsika zany mba hanaraka izany satria tena mampahery ny fiaraha-mivavaka izay Talita Mama Felisy zany isaky ny lakamisy alina amin'ny YouTube koa. Dia tena niteny mihitsy ny Tompo hoe misy ny fahavalo. Dia fahavalo zany tonga tena hamono sy handrapaka hanimba ny kristianina voalohany indrindra ka izay no efa lohateny zany raha vakitsika ny teny raha henoinao ny teny eto dia efa manazava sady zany fa tena hoe misy ny fahavalo. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Matio 7:20 manomboka amin'ny andininy 5:20. Ato amin'ny baiboly koa dia ny lohateny misy hoe fanoharana ny amin'ny tsiparifary amin'ny anaran'i Jesosy ary ny teny fanoharana hafa taminy koa izy hoe Jesosy zany io ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy iray izay namafy voatsara teny an-tanimbariny. Nefa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary ary lasa nandeha. Rehefa naniry ny vary
ka niteraka dia niseho koa ny tsiparifary. Dia avy ireo mpanompon-draha lehilahy ka niteny taminy hoe, Tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany amin'ny tanimbarinao? Koa avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy, fahavalo no nahavita izany, ary hoy ireo mpanompony taminy, koa tianao va ny andehananay hanongotra azy? Fa hoy izy, tsia, fa andao raha manongotra ny tsiparifary, ianareo dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Avelao ihany hiara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano, ary amin'ny fararano dia ho lazaiko amin'ny mpijinja hoe, angony aloha ny tsiparifary ka fatory ho amboarany mba hodorana fa ny vary dia taomy any Antsiopotra. Amen. Zay zany ny anankiray izay vakiana, fa efa tohizako tsady satria misy tohiny eo ambany eo zany manomboka amin'ny 9:telopolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazavana eto hoe manazava ny fanoharana ny amin'ny tsy farifary Jesosy. Rehefa avy nampody ny vahoaka Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy zany rehefa avy nampody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano ary nanantona azy ny mpianany dia niteny hoe, mba lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary izy namaly hoe, ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ireo zanaky ny fanjakan'ny lanitra, ny tsiparifary dia ireo zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy, izany dia ny devoly. Ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy ao amin'ny afo, dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona aniraka ny anjeliny, ary ireny dia anangona ka amoaka amin'ny fanjakana ny zavatra mahatafitoina rehetra mba amin'izay manao meloka, dia nipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo, any no isin'ny fitomaniana sy ny fikotrohan'ify. Ary amin'izany ny marina dia amirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manatsofina aoka izy hiaina. Amen. Tsara ny tenin'ny Tompo ary tena mazava, dia zay mahatonga an'izy hoe rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra tsika zany dinganina moa zany ilay satria tsara ny ten'Andriamanitra ary amin'ny manomboka amin'ny toko 17 eo dia manao fanoharana foana ny Tompo zany, fanoharana ny amin'ny mpamafy, ny amin'ny resaka ohatran'ny hoe fambolena zany, ny amin'ny fanoharana ny amin'ny ino moa izy teo, ny amin'ny famafazana, ny amin'ny mpamafy, ny amin'ny tsiparifary, misy ny amin'ny voatsinampy, zavatra momba ny fambolena. Ny diky zany hoe misy fanoharana izay tian'ny Tompo atao. Ny fanoharana dia manao fanoharana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra moa zany dia toy izao. Zany hoe arak'ilay teny teo ny iraintsika teo hoe ao ny lanitra tsara tokoa efa nambaran'ny mpanompony teo, fa zany mihitsy ny tanjona, ny fanjakan'ny lanitra. Zay ihany no atao eto zany, tsisy afa-tsy hiteny hoe ahoana ny hidirantsika ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa jereo tsara fa Jesosy dia nanome fanoharana mihitsy hoe inona ary no ataontsika raha te hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra isika. Dia arak'ilay teny teo zany raisintsika ny lohateny hoe misy ny fahavalo. Rehefa namaky tsara ny teny tsika dia tena hita mihitsy fa misy ny fahavalo. Eo mbola vakiantsika moa zany, mbola azavaina fa azavaina aty amboloany sady fa betsaka mihitsy ny olona raha maheno zany ianao eto amin'ny fiara-mivavaka eto amin'ny avy Jesosy dia miresaka foana, misy devoly, roay ny devoly tamin'ny fibebahana teo dia misy ny hoe roay ny devoly mitsangana. Fa misy olona miteny hoe tsisy an'izany devoly zany. Nareo koa dia efa mahita devoly foana, ny anareo dia devoly foana, fa hitantsika eto fa Jesosy nampianatra fa tena miteny mihitsy hoe misy ny fahavalo. Inona le fahavalo hozy izy rehefa nazavaina izy ny fahavalo hozy izy 9:telopolo. Vakiako sady ilay izy ary anaran'i Jesosy, ny fahavalo izay namafy zany dia ny devoly. Misy olona miteny nareo dia efa mahita devoly foana. Jesosy dia efa nahita ny devoly hatramin'izay. Io devoly io dia roahana, fa raha tsy mino ianao zany hoe misy ny devoly dia efa mieritrereta fa anisany mety ho tavela sady. Jesosy dia miteny hoe devoly rehefa mahita ny asan'ny Tompo ianao misy devoly izay miteniteny foana, misy olona izay efa toran'ny devoly dia vahany. Zany ny atao foana famahana
fandroàna devoly a, raha mahafantatsika ny amin'ny asa amin'ny tompy izay natsangan'ny tompo zany na n'Antananarivo na Toamasina, dia zany no asain'ny tompo atao. Fandroàna ny devoly aloha ahafahana amin'ny fahatoran'ny Satana, fahatoran'ny devoly ny olona, zay vao afaka hoe mahatsapa hoe atao batisa amin'ny ranobe dia manao fanoran-tena fanarahana ny tompo. Na de efa nanolo-tena ary, zay izao de nanaraka ny tompo hatramin'izay a, efa betsaka mihitsy fidina vavombelona maro a, ny amin'ny hoe nandeha tamin'ny anaram-piangonana maro, fiaraha-mivavaka samihafa, fa nasain'ny tompo mihitsy hoe mila ahafahana bebaka zay vao mahaverina manolo-tena ho an'ny tompo indray zany. Ka zay zany mila tandremantsika hoe mila mino tsika fa misy ny devoly ny amin'ny fanarahana ny tompo, zany hoe ny masina ihany no miditra any an-danitra, dia eto hita mihitsy zany iza no mitondra ny tsy fahamasinana, de ny Satana ny devoly, ka mila roahana ireo, mila esorina zany. Zay le misy hoe misy ny fahavalo teo zany lohateny fa be dia be ny azo tenena amin'ity tantara ity zany. Vakiako ilay izy a, de araka ny andraisantsika zany a, ny teny a amin'izay ambaran'ny tompo amin'ny teny izay nazavana azy amin'ny anaran'i Jesosy, andiny faha-efatra amby roapolo, ary ny teny fanoharana hafa taminy koa izy hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy iray izay namafy voatsara teny an-tanimbary. Eto a dia hoe fanoharana, dikan'izany fanoharana zany a dia zavatra mety ho tsy tena misy, fa oharina zavatra ohatran'ny hoe tantara zany raha fahinonana azy, fa fanoharana mba hanazava aingana sy mazava amin'ny olona hoe inona mariny no tena dikan'izany hoe fanjakan'ny lanitra, satria tsy mety azon'ny olona ilay izy be dia be ny nanazavanin'i Jesosy an'le fanjakan'ny lanitra teo aloha teo a. Misy ny amin'ny mpamafy, de araky ny teny teo zany a, misy koa le tsy farifary a, eo aoriana kely eo a, de misy ny amin'ny voatsinampy, ny amin'ny masirasira, zavatra be dia be ankoatran'ny tantara. Raha maheno fanoharana isika any amin'ny Matio toko faha-efatra amby roapolo, misy efa niraisintsika moa zany teo ny andiny fahatelo amby folo amin'ny Matio faha-efatra amby roapolo io a, zay hoe zay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Ao Matio toko faha-efatra amby roapolo zany andiny fahatelo amby folo. Io tantara efatra amby roapolon'ny Matio faha-efatra amby roapolo io de milaza mihitsy a ny amin'ny faran'izao tontolo izao, ho avy ny farany, efa akaiky ny farany a, ary hisy zany, sy ny amin'ny fiavian'i Jesosy zany a, zay efa nambara teo amin'ny apokalipsy teo koa, mbola misy tenin'Andriamanitra ho vakiantsika teo, satria nasain'ny tompo ny vakiana, de misy teny zay efa nomeny tompo zany a ho vakiana alohan'le teny zay nomeny teo koa. Dia arak'le hoe manao fanoharana dia tena hoe tiana hazava amin'ny olona mihitsy zany, satria rehefa tonga ny fanoharana dia mieritreritra ny olona ary mazava kokoa zany a ny tenin'Andriamanitra. Ny fanoharana fantatsika izay fanoharana tao amin'ny baiboly zany, tao amin'ny testameta taloha ohatra, dia ny tamin'ny Davida izay nanota tamin'ny Batseba, dia tonga ny mpaminanina tana zany a, izay niteny taminy. Nanao fanoharana izy hoe misy olona anankiray hozy izy manana fananana be dia be, ondry sy osy be dia be, tsara tarehy be ny anazy a, fa misy olona anankiray teo akaiky teo a, anankiray ihany no mba ananany a, de iny le fananan'le anankiray kely iny indray no alainy de novonoiny, nataony fanomezana, nataony nifaliany zany. Naheno an'izay Davida tena tezitra mihitsy, tsy mety zany hozy izy Davida, fa tokony ho faty izay olona manao an'izany. De hozy natana hoe ianao zany mpanjaka. Izy zany le nangataka an'le nangalatra naka ny vadin'ilay lehibe kapiteny teo amin'ny miaramilany a, de le kely ananan'le olona tao zany no nalainy, nefa izy efa mahana ny rehetrarehetra. Ka zay fanoharan'izay a, tena hoe Davida tsy nahafantatra de niteny amin'ny tokony hoe heveriny vokatry ny fahotana zany, fa tena nitsarain'Andriamanitra izy, satria tsara vakiantsika moa zany zany, zay hoe mila mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika, fa zany dia tantaran'i Davida rehefa tonga ny fanoharana dia mazava amintsika ny tenin'Andriamanitra. Raisintsika kely a ny eo Matio toko faha-roa ambin'ny folo a, Matio toko faha-roa ambin'ny folo, Matio toko fahatelo amby folo azafady a, Matio toko fahatelo amby folo, de ny andinin'ny fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo amin'anaran'i Jesosy. Matio toko fahatelo amby folo io zany miresaka momba ny fanoharana io, amin'anaran'i Jesosy. Andiny fahatelo amby folo. Noho izany
dia fanoharana no itenenako aminy satria mijery izy fa tsy mahita ary mandresy fa tsy miaino na mahazo izay lazaina. Dia tanteraka tamin'izy ireo ny faminaniana Isaia hoe: "Andre mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahita, nefa tsy hahazo izay lazaina, ary hijery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahita. Fa efa adala ny fon'izao olona izao, efa lalodalovana ny sofiny, efa nakipiny ny masony, fandrao hahita ny masony sy andre ny sofiny, ka hahalala ny fony dia hibebaka izy ka hanasitrana azy aho." 15 vakitsika ihany sy ny 17 anaran'i Jesosy hoe: "Sambatra kosa ny masonareo zay satria mahita, ary ny sofinareo satria mandre. Lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry andre izay renareo nefa tsy mba nandre." Zay zany satria nanontany ny mpianatra hoe: "Maninona natao fanoharana no ilazanao amin'ilay olona?" Jesosy zany raha mamaky tsara ny eo ambony eo dia tonga ny olona nanaraka azy dia toriteny izy na nanao fanoharana na mpianatra ny olona teo ambony ranomasina izy niakatra teo ambony sambo, fa ny olona mipetraka manodidina teo ambony ranomasina. De nanomboka nanao fanoharana izy de gaga ny mpianatra hoe: "Maninona ny fanoharana no itenenanao am'ireo?" De efa niteny Jesosy hoe: "Aminareo no hanambarana anazy." Satria rehefa mibitsibitsika aminy mpianatra hoe inona ny dikan'izy de hitantsika le fanazavan'i Jesosy zany ny amin'ny hoe fanoharana. Fa sao de maheno ny sofina ozy izy very kely 19 aminaran'i Jesosy. Fa efa adala ny fon'ny olona zao, le olona zao efa lalodalovana ny sofiny, efa nakipiny ny masony, fandrao hahita ny masony sy andre ny sofiny, ka halala ny fony de hibebaka izy ka hanasitrana azy aho. Zay mihitsy zany am'zao dia tena arak'ilay teny teo misy ny fahavalo zay manidy ny sofina, manakipy ny mason'ny olona. Zay le antony raha maheno ianao zany rehefa mibebaka amin'ny fibebahana de diovo ny masoko, diovo ny sofiko, ny vavako, ny tenako manontolo satria arakaraka ny tsy hanadiovantsika satria Jesosy no manadio, ny ran'i Jesosy manadio dia mihidy. Na de mihaino toriteny zao ary le olona de hafa ny zavatra andresany azy, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. De arak'ilay fanoharana teto, arak'ilay teny teo hoe noho ny nazava tamin'i Davida le fanoharana dia nahalala ny fony de mibebaka izy, nahasitrana azy ny Tompo. Zay zany matetika ny fanoharana dia misy tantara na endrika hafa tian'ny Tompo hanambarana anazy. Fa anjarantsika zay maheno androany ny amin'ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary zany dia tokony hiaino ianao. Ery amin'ny farany ery ary misy miteny hoe izay manatsofina aoka izy hiaino. 17 farany aminaran'i Jesosy. Izay manatsofina aoka izy hiaino. Zany hoe misy olona zany rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra anie de mahagaga. Misy olona zany tsy manatsofina. Zay manatsofina aoka izy hiaino, zany hoe zay tsy manatsofina aoka izy tsy hiaino. Misy olona tena tsy manatsofina zany fa tsika zany mila manodilana tsara ny sofintsika fa aingam-bato amintsika zany no itenenana hoe orona dia atsipy ozy izy. Efa lazaina sady ny tenin'Andriamanitra eto aminaran'i Jesosy dia nipiazy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra aho any no misy ny fitomaniana sy ny fikotrohana izy. Zay ihany koa efa patsivin'ny Tompo eto. Ny anankiray zany de mila fantatsika fa misy ny devoly, ny fahavalo de misy koa ny atao hoe elo. Jesosy eto no miteny ho atsipy any amin'ny farihy mirehitra afo zay mahatonga an'izy hoe ny Satana any ny sahaza azy. Rehefa mandroaka devoly tsika sady misy fampianarana eto zany. Rehefa mandroaka devoly de roahana amin'anaran'i Jesosy ny devoly de ariana atsipy any amin'ny farihy afo sy any amin'ny fitomanina any no miendrika ny Satana. Fa raha tsy mibebaka tsika, tsy mihaino tsara de any amin'le elo zany, any amin'ny farihy afo any no misy antsika koa. Betsaka ny olona efa any ary ny devoly ny Satana de mitady ny olona ho any amin'ny toerana misy azy any zany ka zay no ampitandreman'ny Tompo. 15 aminaran'i Jesosy. Nefa raha natory ny olona de avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary ary lasa nandeha. Rehefa naniry ny vary dia niteraka dia niseho koa ny tsiparifary. Zany hoe efa mahagaga, ny dikan'izany rehefa alohan'ny ambony ny olona zany araka ny tantaran'i Jesosy eto de karakaraina le tany dia omanina tsara de
na tsipy na fafy ny vary tsara. Fa noho ny natory dia tonga hozy izy ny fahavalo dia namafy koa ny voatsiparifary. Zay zany mila mitandrina tsika. Rehefa mandeha manaraka ny tompo, reo mba nafahan'i Jesosy de efa novainy tsara zany ka tafatory dia tonga ny fahavalo hamafy ihany koa zany ny tsiparifary. Ny dikan'izay ny asan'ny devoly, ny asan'ny Satana, ary reo izy ho hitantsika tsara fa miara-mitombo reo. Eo aloha kely eo Matthieu 12 raha mijery ny tantara ianao zany manomboka ny 13 tsy vakiana fa ny fiverenan'ny fanahy maloto. Rehefa roahana ny fanahy maloto de any izy mandehandeha any amin'ny efitra any amin'ny desera zany. De rehefa tsy mahita inona izy zany de lasa izy mitondra namana 7. Raha ray izy noroahana tao amin'ilay olona de mitondra 7 izy. Raha 2 izy zany de mitondra 14. Ka mila mitandrina tsika rehefa nafana tamin'i Jesosy de mila maharitra hatramin'ny farany araka ny teny teo hoe zay maharitra hatramin'ny farany vonjena fa devoly tsy kely lalana. Raha vao matoritory mifoaza, ka raha vao matoritory dia tonga ny fahavalo izy mamafy ny voatsiparifary. 9:20 amin'anaran'i Jesosy. Rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niseho koa ny tsiparifary. Dia avy ireo mpanompon-dralehilahy ka niteny taminy hoe, Tompoko, tsy voatsara vany no nafafinao tany an-tanimbaronao, koa avy taiza kosa ny tsiparifary. Dia hoy izy taminy, fahavalo no nahavidy izany. Ary hoy ireo mpanompony taminy, koa tianao va ny andehananay hanongotra azy? De arak'izay teny zay mihitsy zany ny karakaraina le tany de vary tsara, hoe tena voatsara no nafafy anefa misy zavatra ratsy koa maniry. Tena mampatahotra zany fa na dia miezaka ary zany indrindra am'zao amin'ny fanarahana ny tompo na de mitory zany ny fahamasinana famarinana teo anatiny sy ivelany dia misy foana ny fahavalo zay mampaniry ny tsiparifary koa. Ao anatin'ny asan'Andriamanitra zany zay no tena tiany tenenina eto zany ho antsika zay ny toriteny moa zany ny fampahaizana de araky ny tenin'ny mpanompony tamin'ny voalohany hoe ho anay aloha, ho antsika zay mihaino, ho an'ny kristianina, fa ho an'ny rehetra ihany koa zay maheno ny tenin'Andriamanitra zany hoe ny fahavalo de tonga hampaniry koa zany ny anazy ao anatin'ny toerana zay iverina fa tsara. Satria tena tsara mihitsy izy ny matoa tsara le toerana nambolona ambolena vary efa manina tsara ny diovina, sasà, esorina zay ratsy, nefa mbola tonga ihany ny tsiparifary ny devoly tena tsy kely lalana. Na de ferintsika fa milamindamina daholo ary amin'ny asa fanompoana de ny devoly mitady lalana foana ary hampaniry. De ny ratsy moa zany de hoy Jesosy 9:20 fa hoy izy, tsia fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo de angotanareo miaraka aminy koa ny vary. Avelao ihany hiara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano de ho lazaiko amin'ny pidijinja hoe, angony aloha ny tsiparifary ka afatory ho amboarany mba ho dorana, fa ny vary dia taomy ho any amin'ny tsopotra. Zay zany ny dikan'izay rehefa ao anatin'ny asan'Andriamanitra zany ty lefa amin'ny fararano ty de amin'ny fotoana fijinjana zany. Fotoana fararano de am'le ho avy Jesosy, ho avy ny andro farany. Zao zany ny efa hoe fararano, tsisy intsony ny fotoana efa hazavaina. Misy fotoana zany ny fanazavana indrindra ny any Matthieu 12 sy ny Marka 17, ny Luka 1:20 angambany izay dia manazava ny amin'ny andro farany. Efa zao ny fotoana tam'zany Jesosy nefa nampianatra fa am'zao androntsika zao de zao mihitsy ny andro farany mila hitandremantsika. Miara-mitombo zany ny tsifarifary sy ny vary. Efa fantatsika tsara fa ny tsiparifary zay ahi-dratra koa ny filazana azy dia matetika reo no mitombo haingana. Misy fanoharana an'zany rehefa misy rehefa mitombo reo rehefa maniry satria mahazo tany tsara izy dia rehefa miteraka hozy izy rehefa tonga ny voa de le tsiparifary mihoatra indray ary zay koa misy fampianarana eto am'zareo le mitombo haingana io zany satria izy mialava haingana fa ny vary de mandeha mitombo miadana. De araky ny teny teo hoe rehefa tonga ny fijinjana amin'ny fararano de mora raisina koa izy. Hita lasa avo kokoa zany zareo satria fijery azy ohatran'ny hoe maniry haingana. Io zany de mila mampitandrina fa ny fahavalo ny ratsy
dia ohatran'ny hoe ohatran'ny hoe hita miharihary raha ny fijery azy dia ry zareo no mitombo, ohatran'ny hoe hita hoe ohatran'ny hoe ngeza zany mihalehibe izy eo amin'ny tanimbary dia heverina hoe zareo no tsara. Zay mila mitandrina satria ny ratsy tsy kely lalina araka ny fiteniny ny fahavalo dia ny devoly zany ilay fahavalo dia ohatran'ny hoe tsara ny fijery anazy. Io zany ho an'ny olona mpijery raha tsy mahafantatra tsara dia hoe ino no tena izy. Fa isika izay mahafantatra miorina tsara amin'Andriamanitra ao anatin'ilay fanahy tsara, fanahy famasinana, fanahy famarinana dia tena hoe miandry ny vary izay tena voa. Ny vary no tena azo hohanina, ny tsiparifary tsisy azonao hohanina fa ahi-dratsy fa ireny mitombo. Hita lehibe nefa amin'ny farany amin'ny fitsinjana dia lehibe kokoa noho ny vary ireny, mora hongotana. Ka izay zany mila mitandrina isika fa endrika ivelany dia ohatran'ny hoe tsara, ohatran'ny hoe ngeza ny tsiparifary ny fahavalo zany dia indray izy ohatran'ny hoe mamokatra be ohatran'ny hoe tsara fa mila mitandrina isika fa ho esorina ireny dia hongotana osa izy dia atao amboarana dia hodorana ary ny vary kosa dia taomina ho any an-tsikotra. Ilay taomina amin'ny an-tsikotra dia araka ilay teny teo hoe hoentina any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Any no tena hoe ahitantsika ahitana ny voninahitr'Andriamanitra zany. Dia raisiko amin'ny andiny fahaenina amby telopolo sady zany ny amin'ny matitoko fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny fanazavana azy zany efa henontsika teo ihany izy fa vakiana satria araka ny teny teo mahazo toa mamaky ny ten'Andriamanitra fa efa voavaky, efa voavaly tany ny fanazavana fa tiany Tompo araka ilay teny teo fanoharana dia tiany Tompo hiditra lalindalina koa zany tsika ny amin'ny tokony hitandremantsika indrindra ny amin'ny hoe fahavalo, misy ny devoly ary misy koa ny fahavalo izay tena hoe mitady hamotraka zany. Andiny fahaenina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa avy nampody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano ary nanantona azy ny mpianany dia niteny hoe, satria izay zany no resahantsika teo tsy azon'ny olona izay niheny teo zany fanoharana daholo ny tenenan'i Jesosy azy. Fa isika izay efa ao amin'ny Tompo miaraka amin'i Jesosy dia afaka manontany azy manokana ohatran'ny nataon'ny mpianatra hoe inona ny dikan'izany dia nazava Jesosy hoe mba lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ny amin'ny tsy vakiantsika ilay izy fa azontsika vakiana. Ny amin'ny fanoharana ny amin'ny mpamafy izay nazavain'i Jesosy koa hoe inona ny atao hoe mpamafy hoe nafafy tany amin'ny teny namoron-dalana, nafafy tany amin'ny tany tsara, nafafy tany amin'ny vato dia tsy fantatry ny olona fa ny mpianatra nanontany dia nanazava an'izay Jesosy fa tsy vakiantsika izay. Fa eto izany dia nanazava ny tompony amin'ny tsiparifary hoe andiny fafito amby telopolo. Ary izy namaly hoe Jesosy zany namaly ny mpianatra, ny mpamafy, ny voatsara dia ny zanak'olona. Jesosy io zany ny tenin'Andriamanitra, izay ilay atao hoe filazantsara, natao hoe voatsara dia ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy ilay teny ary ny tenin'Andriamanitra izay ilay voatsara. Ny tanimbary dia izao tontolo izao. Tsika miaina etỳ amin'izao tontolo izao no miaina amin'ny tanimbary. Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany dia izao tontolo izao zany. Tamin'ny voalohany niveriny fa tena ho tsara, nikarakarainy tsara fa ay zany misy fahavalo izay namafy ihany koa. Ny devoly ilay menarana ela, ilay devoly zany ilay Losifera io dia tany an-danitra tany anjely izy io nondroahana mihitsy. Nondroahan'Andriamanitra tany satria te hitovy amin'Andriamanitra dia tonga izy nondroahana satria nesorina tamin'ny toerany izay any an-danitra saty izy efa nahita ny lanitra izy nefa nesorina tany dia tsy faly izy. Izay mahatonga anazy mitady ny olona rehetra ho hanaraka azy zany any amin'ny farihy fa tsy tia niditra any an-danitra satria efa fantany tany hoe tsara ny any dia tsy tia niditra any isika ka izay mahatonga an'ilay hoe mitandrina isika zany fa izao tontolo izao dia efa nirahany etỳ tany etỳ any amin'ny apokalipsy manazava an'izany. Ny devoly dia ny ilay satana, ilay Losifera zany izay mitady ilay menarana ela tany amin'ny Genesisy tany izy dia efa namitaka izay mitady hitarika ny olona tsy ho hiditra any an-danitra araka ny hira izay efa nataontsika teo. Mety mihira foana isika tiantsika ilay hira fa raha tsy mitandrina isika dia mety tsy ho tafiditra ihany koa. Andiny manaraka amin'ny anaran'i Jesosy ny voatsara dia ireo zanaky ny fanjakan'ny lanitra. Izay ilay voatsara mila mijoro hatramin'ny farany hoy izy, maharitra hatramin'ny farany ny vonjena izay masina ihany no hitan'Andriamanitra efa nazavaina teo zany ka mila mijoro hatramin'ny farany isika. Ny voatsara dia ilay olona masina miaina amin'ny famasinana anatiny sy ivelany fa izay ihany no ahitan'Andriamanitra, izay no miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny tsiparifary dia ireo zanaky ny ratsy.
Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly. Satria efa mazava tsara ny tenin'Andriamanitra na nazavan'i Jesosy anazy ilay devoly, io le fandraisana teo hoe misy olona tsy mino fa misy ny devoly. Nareo dia efa mahita devoly foana fa ny devoly no mamafy ny ratsy raha miaina amin'ny ratsy ianao zany. Miteny ratsy, mijangajanga arak'ilay teny teo mamono olona, manao fomba tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mino ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra hoe aza manompo sampy, aza manao andriamanitra hafa tsy izao ihany nefa ianao manompo andriamanitra hafa. Dia zay le hoe le devoly mampisy saina ao anatin'ny olona dia miteny hoe mety foana io e. Aza tamin'ny farany teo hoe mankalaza ny 2020 hoe fahaterahan'i Jesosy, tsy izany izy. Jesosy tsy niteny mihitsy hankalaza zao zany ary tsy nanome daty izy. Fa mazava mihitsy fa amin'ny any aty any Israely zany rehefa tonga ny ririnina, satria ririnina ny 2020 volana Desambra, mangatsiaka. Teo amin'izany mihitsy no teraka any an-tranon'omby Jesosy fa napetraka fotsiny le daty. Ka zay mila mitandrina isika, misy fanazavana maro ny amin'ny fankalazana, tandreminy amin'ny jiro, inona tonga nanomboka nankalaza ny jiro ny olona, maninona nanomboka nasiana sapin, manomboka nanomboka hatramin'ny dadabe Noely ary. Fitaka be dia be ilay izy fa mila mitandrina isika arak'ilay teny hoe tsy midika zany fa tsy fety na tsy araka amin'ny fianakaviana fa tsy amin'izao andro izao zany no entina hihaonana sy hifaliana miaraka amin'ny fianakaviana fa lasa endrika fanampoan-tsampy ilay izy. Dia andiny sivy amby telopolo teo fa nivakiantsika amin'ny Jesosy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly. Ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao ary ny mpijinja dia ny anjely. Fantatsika tsara zany ny fahataperana ho avy ny fahataperan'izao tontolo, ho avy ny farany. Zay ilay tonona foana hoe ho avy Jesosy, ho avy ny farany, efa tongotra tsisy intsony ny fotoana. Ny anjely no hitsaran'izany. Ilay anjely noroahana dia anisan'ny tsaraina, ny Losifera sy ny namany zany, fa ny anjelin'Andriamanitra izay ambara any amin'ny apokalipsy koa izy dia miteny mihitsy izy hoe ho avy izay hitsara, na tsika olona ary na tsika mpino ary anie dia natsoin'ny tompo mihitsy hoe hitsara koa. Nasainy hitsara ny anjely ary tsika tamin'izany fa isika zany mila mijanona arak'ilay teny teo hoe mijanona amin'ny famasinana sy ny famarinana, fa raha tsy izany dia tsika koa anisan'ny hoelohina. Dia ny tohiny andinin'ny efapolo amin'ny Jesosy, koa tahaka ny hanangonana, ny tsiparifary sy andorohana azy amin'ny afo dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Tena mampatahotra izany fa hodorana misisitaka ny andoroana azy sy ny hanangonana azy izay ratsy izany. Tsiparifary zany izay mitombo haingana arak'ilay teny teo, ohatran'ny hoe hita miharihary ihany izy fa ho angonina mialoha ireny dia atao amboara dia atsipona izy hodorana any amin'ny fariafy. Izany no hiseho amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Andiny faha iraika amby efapolo amin'ny Jesosy, ny zanak'olona haniraka ny anjeliny. Zay lahy Jesosy raha mahita tsara tsika ambara foana. Eto koa zany ny olona dia tsy mety mino, tsy mety ino moa izy teo, ohatran'ny hoe tsy mahatoky ny amin'ny ao amin'ny apokalipsy. Ao amin'ny apokalipsy dia manambara mihitsy hoe ny zanak'olona, ny zanak'ondry sy Andriamanitra izay mipetraka amin'ny seza fiandrianana. Izy io sisa haniraka ny anjeliny. Izany hoe avy any izy maniraka ny anjely izay mbola mitahiry ny fahamasinana, fa tsy ilay anjely efa roahany tetỳ an-tany dia ny devoly izany. Ary ireny hoy izy dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitoina rehetra mba amin'izay manao meloko. Nasaina nivakiana tamin'ny teny fanahy teo ny amin'ny apokalipsy faharoa amby roapolo andiny fadimy ambin'ny folo. Vakiantsika izany avy eo fa manambara mihitsy hoe inona no mahatafitoina sy mampanao meloko. Saorana ny tompo fa ny tompo efa mampiteny sady zany ny fanahy masina ny amin'ny hoe inona no anambarantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mamaky azy arak'ilay teny teo. Andiny faharoa amby efapolo dia ny mpiazy any amin'ny fanondoroana lehibe mirehitra afo, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitohanifo. Eo zany arak'ilay teny teo mila mino tsika fa misy ny devoly. Jesosy eto no miteny fa misy ny devoly roahana izy, hodorana izy. Dia mila mino koa tsika fa misy ny afo be. Tenenina foana zany hoe ho any amin'ny afo be ianao raha manao meloko sy ny karazany. Dia hoy ny olona hoe tsy misy an'izany, fa ataonao ihany ny faharatsianay. Fa any hozy izy misy ny fitomanina sy ny fikitohanify
misy maro nefa nahita izany ary indrindra mpanokon'Andriamanitra zany izay mijoro olombelona nahita ny hafobe sy ny elo ary koa indrindra nahita ny fanjakan'ny lanitra. Andiny fahaefatra amby telo amby efapolo amin'anaran'i Jesosy ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy izay manatsofina aoka izy iaina. Io zany mila marina tsika ary rehefa marina tsika izy dia mirapiraka any amin'ny tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny ray dia ny dikan'izany any an-danitra araka ny teny teo hirantsika teo fa any ny lanitra tsara tokoa. Tsara ilay izy fa tsy tafiditra any tsika raha tsy masina izay masina ihany sisa nahita an'Andriamanitra ary izy Andriamanitra masina araka ilay vavakiana teo sy nambara teo ka dia mila maharitra tsika. Ho vakiantsika ary ny teny ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo. Tamin'izaho nampitomany tompo amin'ilay teny zany dia nasain'ny vakiana ao amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faha 1 amby folo fa dia ho tohizantsika zany izy hatrany amin'ny faha 5 amby folo ahitantsika hoe inona ny tenin'ny tompo ampianariny antsika. Andininy fahafolo amin'anaran'i Jesosy. Apokalipsy faharoa amby roapolo. Ary hoy indray izy tampoka: aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa atombotra ny andro. Izay manao ny tsy marina dia aoka ho mbola hanao ny tsy marina ihany izy, izay maloto dia aoka mbola haloto ihany izy, fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina dia aoka mbola ho hamasina ihany izy. Io zany ny tenin'ny tompo izay efa nasain'ny tompo ho vakiana no manina. Izay ilay izy teo hoe izay manatsofina aoka izy hiaina. Misy mihitsy zany ny fanoharana ny tenin'ny Isaia mihitsy ny teny hoe sao dia tonga ny tenin'ny Isaia hoe raha vao miaina zareo raha mahita izy dia hibebaka dia hanasitrana azy hamindra fo aminy. Fa eto dia mbola mafy mihitsy ary ny tenin'ny fanahy masina izay nampitondraina ny Jaona zany. Fa ozy izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany, ary izay maloto aoka mbola haloto ihany. Tena mampatahotra zany fotoana mihitsy zany izao hiverenantsika amin'ny tompo fa raha tonga amintsika izany teny izany dia ilay tsy parifary io. Hitombo eo foana izy dia hiaraka mitombo eo hozy ny tompo hoe avelao izy hiaraka hitombo eo ihany. Hanao ny tsy marina ihany avelao hiara hitombo eo. Zay zany ny dikan'izy teo araka ilay teny teo fanazavana teo aloha hoe ao anatin'ny asan'ny tompo ny sahan'Andriamanitra zany dia misy ny fahavalo izay mahamafy ihany koa ny ratsy dia miara-mitombo eo ireo. Miara-mitombo eo fa mila mitandrina isika mba tsy ho isika ilay ho ratsy zany, mba tsy ho tsy parifary isika. Ilay tsy parifary dia ratsy izy dia ho ratsy foana. Manao ny tsy marina dia tsy marina foana, izay ilay atao hoe tsy parifary fa ho angonina ireny dia ho dorana amin'ny farany rehefa tonga ny fitsarana ho tsaraina araka ny asany araka ny efa notenenina teo. Izay maloto dia aoka mbola haloto ihany, fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Vakiana andininy faharoa ambin'ny folo amin'anaran'i Jesosy: indro avy haingana aho ary entiko miaraka amiko ny valosoa avy amiko, mba maliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Izay ilay teny teo: izao no alfa sy omega, ny voalohany sy farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Andiny faha 7 amby folo amin'anaran'i Jesosy: sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ao an-tanàna. Andiny faha 5 amby folo izay nampitenen'ny fanahy masina teo: fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompy sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mpandainga. Jereo tsara fa azontsika vakiana hatramin'ny andiny faha 4 amby folo amin'anaran'i Jesosy hoe izao Jesosy no naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo sy taranaka Davida, ny kintana mamirapiratra fitarik'andro. Jesosy ilay efa mirapiratana izy ilay mazava any an-danitra any ary noteneniny teo tany amin'ilay Matteo toko fahadimy firy izy teo fahatelo amby folo teo hoe ny mamirapiratra. Izy zany ny mamirapiratra dia ireo no tafiditra sy mazava mamirapiratra ireo no tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka mila mitandrina isika fa mba tsy ho amin'ny lainga amin'ny fijangajangana fa tsy tafiditra amin'izany. Ireo no atao hoe tsy parifary manazava ny tenin'ny tompo teo zany. Ireo ilay tsy parifary dia angonina dia ho dorana, ho tsaraina araka ny asany avy. Ho avy Jesosy, ho avy izy izao no andro farany mila ibebahantsika zany mila hanantona antsika ny tompo.
Dia izay ny tenin'ny Tompo a. Tian'ny Tompo hijanona antsika androany, ihainoantsika mihaino aza manaiky atoritory zany fa na dia efa nafahana ary ka tsy miambina hatramin'ny farany dia tonga ny fahavalo hamafy ny ratsy, ny fahotana, ny teneniny teo avelan'ny any zany 15 fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Eto mety gaga ianao fa inona moa zany ny idiran'ny alika amin'izany? Hoe maninona ny alika na any ivelany? Misy olona manany ihany manko fa maninona tsy ny saka, maninona tsy ny omby, fa ny alika dia ny tenen'ny Tompo hoe ny alika no miverina amin'ny lohany. Zay no tiany tenena eto, ny alika izay efa vao nafahana ianao. Zay ilay mila mampitandrina mihitsy ny Tompo, efa nafahana ianao efa afaka, efa nidiovina dia nefa miverina amin'ny loha indray zany miverina amin'ny fahotana dia lasa any ivelany. Zay ilay tenena teo, mieritreritra ny olona efa nafahana indray mandeha dia efa hoe vita zany efa voavonjy. Izay maharitra hatramin'ny farany vonjena fa any ivelany ny alika izay olona izay efa mihinana ny lohany zany, izay efa miverina amin'ny fahotana indray dia any ivelany tsy tafiditra. Ka mila maharitra hatramin'ny farany isika, mila mitandrina fa any ivelany ny alika hozy izy. Dia inona koa ny filazana azy teo ny mpanao ody ratsy. Zany efa tenenina fantatra tsara, afaka mihainontsika ny amin'ny fidina vavolombelona sy ny fampianarana matetika izay efa fampianarana teo aloha zany ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Nanazavain'ny mpanompony tamin'ny herinandro ny amin'ny hoe 25 ny volana Desambra mpandainga hozy izy satria mamorona daty araka ny sitrapon'Andriamanitra any ivelany zany ary any amin'ny farihy mirehitra afo hozy izy any no isiany fitomaniana sy ny fikotroha nify. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny teniny. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao zany mahay ny teny fanazavana hoe inona moa zany no tokony ataoko amin'izany hoe aika izany tsaraina araka ny asantsika fa any amin'ny farihy mirehitra afo izay tena misy zany ny elo sy ny afo be fa mila miverina amin'ny tompontsika. Misy koa ny devoly fa aza manaiky ho andevozy ny devoly zany. Roay hozy izy ny devoly dia handosotra anareo izy ka izay raha mbola tsy nanolo tena ho an'ny Tompo ianao zany maheno izao fampianarana izao, maheno izao fampahelezana izao dia fotoana izao atolory ny Tompo ny tenanao, hivavaka tsika avy eo raha mbola tsy nanolo tena ho an'ny Tompo ianao dia atolory an'ny Tompo ny tenanao dia raiso Jesosy fa izy no mpamonjy. Zay ilay hoe Jesosy tonga, rehefa teraka Jesosy dia izy natao hoe mpamonjy, tompo mpamonjy izy zany hanafaka anao sy sady tompo izy no mamonjy. Manaiky anazy amin'ny fonao rehetra ianao dia manaraka azy koa amin'ny vavanao. Zay ilay hoe mpamonjy fa tsy mpamonjy fotsiny. Amin'izao zany ny tenenin'ny ankabeazan'ny olona dia hoe Jesosy monjeo, aiza misy ny famonjena, aiza misy ny famonjena hoe Jesosy mpamonjy fa tsy manaiky anazy ho tompo izay tena hoe hanaja anazy zany. Dikan'izany atao hoe tompo izany hajaina, arahana ny teniny, mino ny teniny koa. Dia raha miverina ianao arak'ilay alika teo, mampatahotra ny ten'Andriamanitra hoe efa nandray an'i Jesosy ihany fa niverin-dalana dia tsy tafiditra koa. Ka raha miverina amin'ny Tompo ianao, raha nahatsiaro ianao zany hoe niala tamin'ny Tompo ka vonona ianao hiverina amin'ny Tompo dia fotoana izao hiverenana koa zany hanolorantsika ny tenantsika, hiverenana amin'ny Tompo ka dia hivavaka tsika handraisa an'i Jesosy hovay ny fontsika fa mba tsy ho tsiparifary ka hodorana any amin'ny elo ka dia hivavaka tsika rehetra. Eny Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny teny mampianatra anay ny amin'ny sitraponao. Misy tokoa ny fahavalo ny devoly izay tsy kely lalana tady hamotraka hanimba. Eny Jesosy miara-mitombo, miara-maniry aminay, miara-miasa mitombo amin'ny asanao kanefa dia ianao hitsara ny olona araka ny asany tokoa, araka ny teninao teo amin'ny Apokalipsy ka dia aok'izay mba tsy ho tsaraina amin'ny fahotana, mba tsy hatoritory efa niteny izany koa ianao any amin'ny Matio 7:20 ny 5 adala sy ny 5 endry izay mpanomponao fa ho tsaraina ary tsy ho tafiditra izay variana sy matoritory tsy mitahiry ilay solika ka dia aok'izay Jesosy hitombo mandrakariva amin'ny fanarahana anao. Maheno miteny izay Jesosy dia matahotra ary mieritreritra ao am-ponay. Eny Tompo, mbola tsy nandray anao, maro ny tsy mandray anao androany raha misy vonona eto Jesosy maheno miteny
ka manolo tena hiverina handray anao manontolo dia raiso Jesosy ho tena ho anao andraiky ho tompo sy mpamono anao androany hiala amin'ny fahotana rehetra, hiala amin'ny faharatsiana, ny fijangajangana, tsy finoana fa hazoto hitady anao amin'ny fony hazoto hitady anao amin'ny fanahiny rehetra ka dia raiso izy Jesosy raiso ho anao irery ihany. Aoka ianao hiaino ny fivavahany ary indrindra tsy hanampina ny sofinao tokoa fa tena hiaino ianao Jesosy any an-danitra any ary izy kosa dia hiratra ny masony manomboka izao. Hiaino ny sofiny hiala amin'ny fahotana rehetra, hibebaka Jesosy ny amin'ny fiainoana izao fiainana izao tontolo izao, ny amin'ny fijery amin'izao tontolo izao, ny amin'ny fandehanana rehetra, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fijery, ny antoanao dia aoka ianao hamindra fony tsirairay avy raha vonona hanaradianao androany ka ny tena ho anao dia raiso. Ianao hamindra fony raha anao soa ampy manadio sy manavao ny tsirairay avy ka dia raiso Jesosy ary nizaniza koa nefa miverin-dalana satria mahavariana amin'izao fiainana izao Jesosy reraka ny asan'ny devoly mampiherikerika hitondra fampierikerena dia ianao hamindra fo vonona hanaraka anao Jesosy androany hanolo tena indray ho anao Jesosy hitady anao amin'ny fony rehetra hazoto hitady anao hanolo tena mba tsy ho atsipy izay Jesosy mba tsy izay izao no atsipy any amin'ny farihy hafa angonina Jesosy satria tsy mahalala anao manaonao foana dia hifonana aminao ny fijangajangana, ny fahalotona, ny fanompoan-tsampy, ny fitenenana ratsy rehetra tsy araka ny sitrapinao fa avao azo manomboka amin'izao olom-baovao mba ho masina tokoa izay masina ihany tokoa araka ny teninao teo no hitanao Jesosy Kristiany amin'ny fanjakanao ka dia masiny izay manomboka izao, masiny izay ny amin'ny ataonay rehetra, ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny alehanay rehetra mba ianao no hitanay voninahitra ao Jesosy niseho amin'ny fiainanay tsy izay izao ihany fa ny mpanomponao maro n'iza mihaino izao teny izao hatrany am-boalohany dia ianao Jesosy no hamangy azy ka hampaharitra azy araka ny teninao koa fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ka dia tehirizo ambany elatra ao izay Jesosy tehirizo ny tsirairay avy hitanao ahitany voninahitra ao indrindra amin'izao faran'ny taona amin'ny olombelona izao Jesosy dia tehirizo satria ianao dia maharitra mandrakizay ka dia tehirizo esory izay tsy hanao rehetra ny amin'ny fiainanay fandroahana ataony devoly ny loza, ny fahafatesana, ny aretina tsy hanaketsy hanam-pahefana aminay Jesosy efa resinao teo amin'ny hazo fijaliana izany aoka andranao soa hanadio anay tanteraka, andranao soa handrakotra anay omba anay Jesosy ary indrindra ianao hitahiranay ao ambany elatra ao ka dia misaotra mihaino vavaka, misaotra mimaly vavaka, tehirizo izay tsirairay avy ny voninahitra ho anao irery ihany, ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, tompony fahefana rehetra hatrany an-danitra sy aty an-tany, ianao ilay masina, masina, masina tompon'izao rehetra izao, endrika ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Aleloia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika fa mamindra fo amintsika izy ary indrindra mihaino vavaka izy raha tena nanolo tena taminy ianao hiverina amin'ny Jesosy dia hiaino anao izy manomboka izao tsy hiditra any amin'ny fahafatesana araka ilay teny teo fa hiditra amin'ny famirapiratany voninahiny eo amin'ny fanjakany. Ka dia misaotra ny tompontsika tanteraka amin'ny fotoana androany dia manao velomanareo izany izay mianadahy sitrapon'ny tompo dia amin'ny herin'ny indray izany isika mihaona amin'ny valo aty Eropa moa izany ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen.